Fifanosehana teny Mahamasina 12 maty 13 mbola manaraka fitsaboana. Commune Ambakireny Betsiboka 10 tapitrisa ariary isan'olona no takin'ireo mpakan-keriny. Fifidianana filoham-pirenena maro ny lesoka amin'ny fanomanana. Sabotsy afahinina amin'ny 20 ny volana Aogositra taona 2024 aterina indray ny iarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao hamanasa anao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. 12 namony ainy 20 mahery no naratra nandritra ny fifanosehana teo ampidirana tamin'ny lanonana fanokafana ny lalaon'ny Somaly mbola saika manaraka fitsaboana etsy amin'ny aserany ankamaroan'ireo naratra namangy sy nitsidika ireo fianakaviana niarambona sy mbola manaraka fitsaboana ny tena toerana io maraina io moa ny filoha Marka Ravalomanana fotoana ny fampahirezana natamin'ireo fianakaviana naratra izany sy natamin'ireo mpitsabo mikarakara ny marary ando miaratina sy Mateo Prince. Tsy natombotsiraka fa vao maraina nidina teny amin'ny hôpitaly Agiarampefilo ny Flo Ravalomanana niaraka tamin'ireo délégationna notariny. Nitsidika nitondra ny teny fampahirezana ho an'ireo olona niarambona omaly tetsy Mahamasina nandritra ny lalonana mpanokafana ny lalaon'ny nosy. Fotoana anehoana ny mahamalagasy hifampitsimbenana anehoana firaisan-kina sy firaisan-po ny trangan-javatra tahaka izao. Misy zavatra kely nampitsinday tomrano fahasalamana ho anareo tamin'ny voankazo efa teo izy dia naniraka anareo fa jereo le olona any izy zay mahatonga na eto zasy miaraka mety mifitsaboana Tanora no ankamaroany ireo naratra misy amin'izy ireo no mbola tsy hita ny ray aman-dreniny na ny fianakaviany. Ankoatra ireo marary dia nampahireziny Flo Ravalomanana ihany koa ireo mpitsabo miatrika ny fikarakarana azy ireo. Andranomaso tana tebotebo tatiraka no niatrehan'ireo fianakaviana ny zava-nisy teny amin'ny hôpitaly Aserana nanomboka omaly alina hatramin'ny androany mbola ny fampitediavana ny fianakavian'ny sasany nisy ireo efa maty atao ihany koa ireo mbola manaraka fitsaboana nampitaraina ny fianakaviana manamanjoa sy ireo viriavana ny fomba fiasa teny amin'ny hôpitaly noho ny fanapahan-kevitra tsy mazava ary mifono mistery ho ny fanazavana sarotra tamin'ny mpanao gazety ihany koa no nanao ny angom-baovao teny an-toerana noho nisy tiritiry samihafa ando miaratina sy Andry Rakotomanala. Hatramin'ny maraina teo mbola ny famitadiava ny fianakaviana maro teny amin'ny hôpitaly ny havan'ny niarambona omaly tetsy Mahamasina. Tsy misy fampahafantarana avy amin'ny tompon'andraikitry ny hôpitaly fa samy manao izay tadiavana ny havany. Io zao misy soratra be da be 12 ny olona itony mbola tsy fantatra anaranao nefa ny olona anankitelo fotsiny olona roa zany tena hitanay nasiona anay fa le ray vehivavy ray tsy hitanay tokony hoe asehony daholo le rehefa le inconnu. Misy ny peta-drindrina milaza ny mombamomba ireo olona niaran-doza tamin'io fotoana io saingy tsy misy soratra mazava milaza ny toerana sy ny fomba ahitana azy ireo. Sarotra ho an'ny fianakaviana araka izany mamantatra ny toerana misy ny havany noho ny famaroany ireo tsy misy anarana ihany koa. Hitanao ohatran'ireny aloha tsy tonga dia manaritra hoe manao fa mijery ato aloha dia miditra dia miteny izy hoe efa ohatra izao efa mamoraka na hoe efa nampiakarina dia andrenareo mijery indraindray manko fa tsy ato fa any ambony izy rehefa tsy ato fa tsy voatery hoe tsy ato izy dia tonga dia hoe mamoraka. Tena be loatra izy izany nefa tamin'ny Barea tena mbola be olona lavitra no io tena lamitra zareo fidirana fa ty zany dia tena reo inconnu ireo zao mbola tsisy mahita ireo matory mipetaka eo. Andranomaso tao anatin'ny tebotebo tanteraka no andraisan'ny fianakaviana ny zava-nitranga. Tany amin'ny pejy Facebook
tamin'ny alalan'ny fampalalam-baovao samihafa no nafantarana ny zava-nisy. Nanomboka teo vao nikoropaka ny rehetra. Misy ireo efa nahazo fitsaboana, misy ireo efa nody, ary misy ireo mbola tsy hita. Izay moa jery Facebook any dia izay raha mbola tsy neritreritra hoe sariny io fa nahita zany fa mbola tsy tonga sainy izay hoe izy io e. Dia hoe zao ny akanjo nanaovana zao dia tena jerena dia hoe izy io. Dia lasa ny azakazaka taty dia nijery dia tao anatiny tao izy ta. Ny anankiray mbola ao amin'ny réanimation, mbola tsy mahatsiaro tena, fa ny anankiray efa nahazo chambre dia efa ao. Telda izy ny tany fa ny anankiray tafavoaka. Misy olona maty, misy olona marary ohatr'izao dia nahita izay tao amin'ny télé. Dia eo vao samy sadaikitra daholo andao hitady ny zanakitsika dia nitady. Dia saina zany aloha tokoa dia hita amin'ny urgence nandeha voalohany satria aty be olona be dia tsy afaka ny hoe iza no jerevana tsongonao ao. Dia ao izy zao tamin'ny efatra maraina izy vao natsaro tena fa soserom ao amin'ny urgence izy dia zao izy zao vao ataontsika efa mba tsaratsara. Ny lohany no voadona, tsy fantatra zany izay soka nahazo anazy dia izy torana zany hoe tsy inconscient zany izy na tonga tato ary izy mbola amin'ny urgence. Mampitaraina ireo olona manana fianakaviana maty ny fahasarotany taratasy ilaina amin'ny hopitaly. Efa simba sy potika ny razana, mila alevina kanefa miandry taratasy. Amin'ilay toritory be tamin'ilay anina tao dia valambe folo roapolo le fata efa mba tafavoaka alina fa le fanaovana an'ilay taratasy ato indray zany zao manahirana amin'ilay fiandrasana andraso lava dia izay indray zao zany ny andrasana eto fa tsy hoe ahoana indray ny toyany avy rehefa tonga eny avy anakay. Efa hatrina satria anankitelo ny zanako tato dia ny anankiray vao nentina nanao contrôle teo. Dia iny efa tsy maninona moa efa milamina ny an'iny fa le maty ato indray zany zao ohatran'ny hoe olana kelinay. Le izy zany ohatran'ny hoe akan'ilay taratasy ato fotsiny anamarina an'ilay izy dia andeha any amin'ny BMS dia le ato nefa anao tsy manaiky mihitsy hoe tonga dia mba mena fotsiny le taratasy hikarakarana anazy. Fifanosihana teo amin'ny vavahady no nitarika ity loza matsiravina ity ho ny fitantarany ny aran-doza iray. Samy nanao izay nahafahany taony rehetra. Kafa le miaramila tamika le varavarana. Za tonga dia ohatran'ireny miantona ireny ny tongotra mipeka amin'ny tany fa teriny aty aloha dia teriny avy aoriana dia avy eo ninjera. Dia tery be dia efa seposepotra be mihitsy efa za fa mandoa fotsiny amin'io efa mandoa azy fotsiny. Dia avy eo amin'izay vavaka dia avy eo ohatrany afaka ho azy tao. Misy party ana Croix Rouge zay dia nakany dia mipetraka kely tao dia namen'ilay Croix Rouge rano. Dia avy eo amin'izay na isy olona hitako izay dia nameny 2 alina ataoko frais taxi nody. Somebiseby ny tetỳ amin'ny hopitaly nanomboka ny alina hatramin'ny maraina teo. Sarotra ho an'ny mpanao gazety nanangona ny vaovao sady tsy navela nakasary, tsy navela ny resaka tamin'ireo fianakaviana no mbola tsy nisy tompona andraikitra nandraisy ny tatitra ny zava-nisy ihany koa tao anatin'ny fotoana maharitra. Ireo fianakaviana afaka ny tatitra ny marary azy no nandray. Tsy mbola niova ny taremarika, 12 maty, mbola misy olona 13 naratra minaraka fitsaboana ao amin'ny hopitaly ankoatra ireo efa nalefa nody. 17 taona no zokiny indrindra tamin'ireo voakasika. Zazavavy 5 taona no zandriny. Misy olona 12 tsy fantatra mazava ny momba azy raha nitranga teny an-toerana. Isokatra ny fanadihadiana momba ny antony tarika ny loza sy ny tompon'antoka tamin'izany raha ny valandresaka nataony mpitandro filaminana tamin'ny mpanao gazety ny ariva teo. Tsy mahay maka lesona ny zava-nitranga tany aloha ny fitondram-panjakana, asa mora manadino ny lasa ho ny senatira teo aloha Brigitte Samuel. Tompona andraikitra feno tamin'ny fifanosihana ny tranga omaly teny Mahamasina ny mpitona fanjakana ka tsy tokony alilika izany any amin'ny hafa mihitsy. Azo nosoroana meloa ny zava-nitranga ary afaka nampiasaina meloa ny mpitandro filaminana fa tsy tao arian'ny loza. Ravoraza Fimainina sy Tahiriny Aina. Vao nandray fahefana ny taona 2024 ny filoham-pirenena Perinasa no efa nandrika andra tao Mahamasina. Ny volana septambra 2024 nandritra ny fifanitsanana andro faharoa ny fiadinany amboarany Afrika ny onany Barea sy ny Senegal. Lehilahy iray tokony ho 13 taona no namony ainy ary olona 17 no naratra vokatry ny fifanosehana. Ny 20 jona 2024 20 ireo namony ainy ary 20 tany ho any kosa ireo naratra vokatry ny fifanosehana atao amin'ny kianjan'ny Barea ihany zany. Vao omaly indray 12 ireo namony ainy raha kely ka vehivavy ny 4 tamin'ireo raray lehilahy, 2 zazakely latsaky ny 10 taona ary 5 kosa tamin'ireo namony ainy zazavavy latsaky ny 10 taona. Sepitra ary vao hitsakitsaka ny ankamaroan'izy ireo. Ankoatra izay 20 naratra ka 12 nila fandidiana maika.
tokony azo nosoroana nefa ireny zava-nitranga ireny ary nampiasaina ireo mpitandro filaminana rehetra andrindra ny fandaminana. Lalagoavana raha teo no hatrehana ka tokony efa nipetrapetraka efa ela ny fandaminana. Rehefa zavatra vita homana tsara, vita lamina tsara, tsy tokony tranga zavatra ohatran'ireny. Raha hoe hanome-tsiny vahoaka ve tsy andeha hijery lanonana izy dia mazoto andeha any fa anjaran'ny mpitandro ny filaminana na ny mpandamina na ny mpandrindra no mandamina mba tsy hisy andreny fifanosehana be ireny. Tsy normalina misy fifanosehana be andreny nefa jeu des îles zavatra goavana be, fety goavana be, tokony misy fandaminana rehefa ela mihitsy nandaminana an'izany. Tsy voavoalohan'ny fanosehana ohatran'io ary tsy tokony hiverina intsony ny zavatra ohatran'izay. Efa nisy ve teo aloha dia fantatrao fa tsy fandaminana ilay izy dia mbola tsy tokony hiomana ihany andamina. Tompon'andraikitra voalohany tamin'ny zava-nitranga ny fitondram-panjakana ho Rivo Rakotovao. Mila manaiky fa tsy tomombana ny fikarakarana ka tsy hanilika izany any amin'ny hafa. Ary ny fanjakana tompon'andraikitra voalohany so dia sanatriny izany ilay mpanandray hoe ny hafa. Fanjakana ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana izay nataony tokony handray ny adidy sy andraikitra momban'izany ary indrindra hiaro ny sotoavin'ny malagasy. Mbola nahitantsika mpitondra fanjakana ao anatin'ny hafaliana sy ny dia azo atao tsara ny nampitrahatra an'ireny fa azo nytohizana ny apitso na ny fandaharam-potoana manaraka toy ny lalao amin'ny mahalalan'ny nosy azy dia tsy misy tokony hoe anakanana azy akory fa ny fanaovana fety manoloana ny ranomaso sy ny alahelo ny vahoaka malagasy izay nitranga omaly no ny namozana ireo avany no tena melohako tanteraka izany fetsika mpitondra fanjakana izany. Marobe ny faniohakevitry ny olom-pirenena mahakasika ny zava-nitranga omaly, miara-ory amin'ireo namony ainy ary mirary fahasitranana ho an'ireo marary. Fa teto aloha dia mbola nitaremarika hatramin'ny omaly no voaray momba ireo tranga nahafatesana olona maro tetsy Mahamasina. Efa misokatra kosa ny fanadihadiana hoy avy amin'ny mpitandro filaminana androany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety anisany koa ny fepetra noraisina manoloana iny sy hatranga iny sy azero manonjanary sy andry Rakoto Malala. Mifamafao be ihany ny taremarika sy ny filazana ireo nanatry maso teny Mahamasina sy ny tetsy amin'ny Hasira. 12 namoy andry ary 3 nahiditra hopitaly ny datin'ny omaly 15 Aogositra raha nitazitra izay nataony avy ao anivo ny mpitandro filaminana androany. Fepetra noraisina taorian'io tranga iny ny fampitomboana ireo mpitandro filaminana miasa mandritra ity lalao nosy ity raha ny fanazavana. Ankoatra izay dia misokatra ny fanadihadiana. Ny voalohany dia misokatra ny fanadihadiana ahafantarana mazava ny fisotran'ny loza. Ahafantarana ihany koa ny tompona andraikitra tao anatin'izany zavatra izany ary ahafahana koa mandray ny fepetra manandify izany rehefa vita ny fanadihadiana. Izany fanadihadiana izany dia napetraka eo ampelantanan'ny vondrona manokana izay iarahan'ny polisy sy ny gendarmeria izay cellule anankiray ato anatin'ny centre opérationnel izay miantoka ny fitandrona amin'ny filaminana mandriny lalao iraisan'ny nosy izay totosaina eto amintsika. Ny faharoa dia nanao fivoriana hamena ny emo mba hoentina anatsarana sy fanativinana ireo fepetra efa napetraka. Miantso fitoniana ho andrehetra ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana mandritra ity lalao nosy ity. Mametraka ho lara-pahamehana hatrany ny fitandrona ny filaminana izahay ho hatrany ny fanazavan'izy ireo. Lafim-bavaon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray manjaka ny asandalo sy ny fakanan-keriny izany amin'ny komina Ambaka ireny Betsibokany amin'izao fotoana izao. Raha ny fantara dia olona 4 no nisy nankan-keriny izay tapa-bolana lasa izay ary efa navototr'ireo jolahy rehefa nandony vola anotakiny izay hatramin'ny 50 tapitrisa ariary izay mihoatra isan'olona. Tsy ampy ny mpitandro filaminana manao ny asany izany ambanivohitra fa mivangongo eto Antananarivo avokoa hoy ny lehibe n'ity faritra ity teo aloha ka manararoatra ireo olon-dratsy. Ravirazafimainina sy tahiriny aina. Tany lavitra andrina ny komuna Ambaka ireny sy ireo komuna manodidina azy ao amin'ny distrika ny Betsiboka. Zarara misy zandary miasa amin'ireo toeran'ireo kanefa mihamafy ny asan'ny jolahy sy ny fakanan-keriny. Mivangongo miaro ny seza mitondra aty andrenivohitra ireo mpitandro filaminana ary tsy mahita ny fahoriam-bahoaka any amin'ny faritra lavitra. Saika isan'andro anefa no tsy mandry andro, tsy mandry alina ny mponina ary miriary ireo jolahy fa tsy misy mpanenjika. Miandry zay gadona, za tena miaina an'izany, za mandeha ambanivohitra. Za zao any amin'ny faritra Madirovalo sy Tampoka iny mahita an'izany fa za mandeha any isan-kerinandro.
fa isaky ny mandeha ianao dia fa tsy maintsy miomana fa tsy maintsy ary matetika zay ny fanena midalo amin'iny lalana madiro valo mandeha stampiky iny tsy ampy nisy mpitandro ny filaminana ohatra ny stampika zao dia ataoko antsoady veto mihitsy zany ny stampika zao mizotsika miteny zao brigady io dia tsy ampy folo akory nisany gendarme tena isolé zany dia izay no mahatonga n'le forongota mirongatra n'le tsy fandriampahalemana ohatra sahirana tiandreny vohatra ny mpitondra miaro ny androm-panjakana. Tsy voaresaka firina ny amin'ireo komina sasany lavitra fampandrosoana voatery miady irery manome ny vola takin'ireo olon-dratsy ny fianakaviana tojolana noho izany ka tsy afaka iantehatra amin'ny mpitandro filaminana tsy toky tsy foroana nefa ny vola takin'ireo jiolahy ho famitsorana ireo nalainan-keriny. Olona efatra no nalainy zareo ohatra ny mpianakavy daholo reo mitakindreo vola be 50 millions d'ariary ndray dia ny anankiray ohatra ny 75 millions d'ariary dia mikidinapinina tapabolana zay fotsiny reo fa azon'le mpanao kidinapinina amin'ny volany fa tsy navotsiny amin'izao raha tsy misy stabilité politique dia tsy milamina io fandriampahalemana. Faritra Mareto Madagasikara no mihita raina fanjakany asan-jiolahy manao andiany mpitandro filaminana eto Andrenivohitra mampiasa herisetra mikasy tanana mpianatra any ambanivohitra indray mampiasa fahefana ireo vitsy anisa any an-toerana tsy afaka miaro anizaniza kosa izy ireo satria vitsy no ireo jiolahy no tsy ampy fitaovana any amin'ny toeran-kafa any ka miraviravy tanana tsy misy mpiaro ny vahoaka. Mila mijoro amin'ny fahamarinana ny malagasy ho ny fanambarana nataon'ny fianakaviam-ben'ny Andrinina eto Madagasikara androany nitodika manokana tany amin'ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny afatra izay nataony anandritra izany tonga ho izy ireo ny fotoana hahafahana manova ny fiainan'ny malagasy satria tapitra ity fotoam-pitondran'ny mpitondra ankehitriny ity 0 maino menjanahary sy Andry Rakotomalala. Tonga ny fotoana anovan'Andriamanitra ny tantaran'i Madagasikara hoy ny fianakaviam-ben'ny Andriana eto Madagasikara. Tapitra ny fotoam-pitondrana izao fitondrana izao. Mila mijoro amin'ny fahamarinana ny rehetra ary antsoavy no atao amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena mba hijoro amin'ny fahamarinana io hoy ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Ny FFKM, ny tafika, ny mpiasam-panjakana, ny amsehatra tsy miakina, ny vondrona mpanjaka rehetra, ny vondrona politika rehetra, ny fiarahamonim-pirenena, ny vondrony tantsaha rehetra, ny vondrony mpampianatra eny amin'ny université, ny mpianatra rehetra, ny herivelona rehetra mba hijoro amin'ny fahamarinana ary hankatoan'Andriamanitra hijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fiarovam-pirenena fa tonga ny fotoana zay amonjen'Andriamanitra ny firenena. Tonga ny fotoana mamarana izao fitondrana izao ary Andriamanitra no mamadika ny petsy. Tsy mitaza-potsiny fa manara-maso ny fizotry ny raharaham-pirenena ny fianakaviam-ben'ny Andriana eto Madagasikara ary hijoroana ny fomba hitondrana ny firenena mba ho tombotsoan'ny ambany lanitra ho hiatrany ny fanazavana. Lafim-bavao ny politika kosa indray ny mpitondra no tokony modely amin'ny fampanarahan-dalàna indray no manitsaka ny lalàna velona eto amintsika aina ny mety sy ny korotana raha izao zava-misy izao no jerena hony avy amin'ny antoko FTM izay namarana ny fionambe nasional izy ireo tamin'ity androanyity 0 maino menjanahary sy Andry Rakotomalala tany. Fandikan-dalàna no betsaka eto hoy ny filohan'ny antoko politika FTM. Ny fanjakana ny tokony filohamatra voalohany amin'izany saingy raha mahita ny fahalovana maro lafy mitranga eo anivon'ny olona ambony sy akaiky ny mpitondra fa olana iarana amin'ny fanagadragadrana fahatan'ny vahoaka ny fanaovana lalàna ifampifehezana avy amin'ny fiarahamonina ary arafitra amin'ny teny malagasy hoy ny fanazavana. Tsisy tany-tan-dalàna eto zay resany ianao manahirana avy tonga tsy tenenako zavatra hafa tsy misy tany-tan-dalàna eto ary tsisy manara-dalàna zay ngamba na tonga ny monsieur le SG nametraka leteny teo hoe aloha tsy manafatra lalàna amin'ny tafitra ony aloha avy ato eto Madagasikara ny lalàna lalàn'ny mpiarahamonina lalàn'ny fiarahamonina dina mpiarahamonina miakatra tonga hatrany amin'ny ataontsika any amin'ny olona mametraka azy ny farany lalàna vita gasy isany tsy manizany sotian'izay amin'izay tsisy olana io mifabetsaka amintsika reto hoe vao mandeha kely dia migadra ho fananina tsy fantako
ka tsy fantatrao le lalàna ka na fantatrao na tsy fantatrao ny lalàna na ndika lalàna ianao zay ka eto fa dikan-dalàna mibetsaka eto mananotanina ny krizy raha niendriny zavatra mialohan'ny fanomanana ity fifidianana ity no jereny ho iatrany ity antoko ity isan'ny fosotra voalohany HCC sy ny CENI izay efa mampiseho fihetsika fitanalana sahady amin'ny fitsarana lalàna velona eto amin'ny firenena ny HCC tsy fantatro hoe mety ahoana reny zany tsy de normal aloha izy ao tokony soloana zany aloha ny CENI namoaka amin'ny valim-pifidianana io ahoana tsy maintsy andalo crise économique tsika tsy maintsy andalo crise politika ary tsy maintsy andalo crise sociale vaovao ndray ny firenena dia ahoantsika amin'izany mety ve zany sao dia anapotika amin'ity firenena tena ny tanjony sasany tanjony nefa dia tsotra raha mamaky amin'ny soratsika dia hoe fitiavana tanjanako eto Madagasikara ny zanako sy ny zanakao no tiavina handova n'ity firenena ity androany moa no namarana ny fianambe nasionaly ity antoko ity nandritra izany no nandraisana ireo fitarainana avy amin'ny lavalony nosy ka isan'ny nanehoany izy ireo ny fomba fijery ara-politika manoloana izao raharam-pirenena izao tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny fifidianana ka ilana ny fanamboarana sy ny fandraisana andraikitry ny rehetra ho ny fanehoan-kevitry ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena na ny ACFKF fa androany avokasika manokana amin'izany ny lisy mpifidianana izay mbola tsy mazava amin'ny rehetra ny tena momba izany Ando Meratina sy Andry Rakoto Malala tsy azo antoka nisy ny fifidianana madio sy mangarahara raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao indrindra ny makasika ny lisy mpifidianana izay mamberesaka misy ny ezaka izay nataony CENI isaoran'izay fa ny CENI sady tsy ampy olona ny tsy ampy fitaovana ny tsy ampy vola atao anatin'ny fanatanterahana vokatra an'ilay izy misy ny lista fa betsaka ny lesiko ao anatiny ary olona anankiray izay afaka mitémoigner ao anatiny nanao réclamation intelo fa hatramin'izao mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana nanao ny fanambarana reny ny CENI teo alohaloha teo hoe nisy hatrany amin'ny 320 isan-jaton'ny malagasy izay nieritreretinao tafiditra ny tsy tafiditra dia inona zany no tenentsika hoe anilika an'ireo olona ireo heveriny HFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena ho fanakanana-kolaka ny malagasy maniry rotsaka ho fidiana ilay marobola 200 tapitrisa ariary ataony kandida iray petrabola olona manana viana na efitra mitombona hoentina mikatsaka ny tombotsoa iombonana no anisan'ireo fepetra amin'ireo pilatsaka ho vidiana firy isan-jaton'ny malagasy no afaka manana 200 millions ariary na atoko ara ahafahana manatanteraka an'izany dikan'izay raha tsorona na ty amin'ny fidy misy ny voailika na ty amin'ny rotsaka hovidiana misy ny betabe ny voailika raha ny malagasy manokana 7.9 isan-jaton'ny malagasy na 7.9 isan-jaton'ny malagasy tsy afaka hanana an'izany 200 millions ariary zany zay ve ilay endrika zay tiatsika entina manarina sy mampandray andraikitra eto anivon'ny firenena tsy misy raharaha mandeha eto amin'ny firenena tompony antoka amin'izany mpitondra olana goavana ihany koa ny tsy fahaizany malagasy mifampiaino sy mifampiresaka tsy mahay mifampiaino ny mpitondra sy ny hoentina dia ny azoko ambara ihany koa zany dia ny hoe firenena manan-karena ny malagasy fa mila matotra ny mpitondra ny zavatra misy eto amintsika nge dia ny fitiavan-teny ary ny fitiavan-karena tafahoatra loatra mbana be eto amintsika dia tsy ny fanarahan-dalàna manana lalàna maro be tsika fa saingy any amin'ny fampiasana azy tsy misy fahatombanana ny zavatra azo ambara raha izay rehetra voalazako teo zay dia mikirosofahana ny firenena ary ratsy ny fiarahamonina betsaka ny antso fanairana na avy amin'ny antoko politika na fiarahamonim-pirenena tamin'ny fanatsika fonana ireo lesoka hita tamin'ny fikarakarana fifidianana saingy tsy mbola misy vaholana madipaika izany hatramin'izao ahina hiteraka olana goavana indray zany raha tsy mivany olana nisy androany fifanankalozan-kevitra nataony ity vovonana mpanara-maso fifidianana ity niaraka tamin'ireo mpisehatra politika fiarahamonim-pirenena androso fe-kevitra iombonana anatsarana ny tontolo-pifidianana sy hamahana ny olana ianany malagasy ankehitriny eo amin'izay lafim-baovao politika izay hatrany miantso amin'ny fangararany fifidianana ny antoko hery vaovao ny Madagasikara
ary nilaza fa tsy maintsy hiarahatra amin'ny farany safidim-bahoaka mba tsy ho ararotin'ny hafa noho ny fantrana. Iray amin'ireo kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity taona ity moa ny filoha nasionaly ny antoko ASVM araka izay tapaky ny kongresin'ny antoko tamin'ity androany ity. Ravirazafa mahenina sy Tahirinena. Any amin'ny vahoaka ny fahefana ary mila verina amin'izany noho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Miantso ny mpifidy tsirairay ny tenany mba tsy atakalo vola kely na tambazana sakafo tsy mahavita taona na fitaovana hafa ny safidy izay miantoka ny 5 taona ho avy. Tony tamin'ny taona 2024 nanao izay hery ny mpitondra ankehitriny nampiasa ireo fitaovana ireo ary ina mbola merina izany indray. Nampantraina ny malagasy nandritra 9 taona mahery kely nitondrana izao fitondrana izao ary mbola nararotana azy izany ankehitriny. Janary mampianina dia milatsaka zany ho kandida ampisehoana an'izay fahavonona sy mifasahidy zay. Ho apetraka amin'ny fotoana voafetra ny taratasy anamarinana zany amin'ny fomba ofisialy mahampakevitra moa tsy anay rehefa anaty mangarahara ny zavatra izay atao rehefa tsy miangatra ny zavatra izay atao vahoaka ny tompony teny farany. Faut respecter le choix du peuple. Fa io ny arovana io mba ho arovana kosa io. Satria fantatritsika efa marefo mipirefirenena amintsika. Tamin'ny taona 2024 ny vola sy ny kaskety sy ny t-shirt sy ny betsaka lavitra ny olona nandeha mifidy. Momba fividianana ihany dia nahita zavatra mampia ihany atokotany Mahajanga faharoa toy ny fividianana karapanondry 5,000 ariary ny aloha kely ny fikatona ny lisym-pividianana. Anao zany natoko X tonga amiko amety karapanondry anao mety 25,000 anao dia any aminay anao nosoratinay anarany dia efa boaka any dia izaho zany nanao signature tany nanao vérification de liste électorale any Majunga 2 resako za kosa ny resaka tany any CENI tany Majunga ahoana fifidiana vidy karapanondro 5,000 ariary karapanondro anankiray dia hita fa fahatrana zay atoa anao mivatra karapanondronao ny fahitana ny marary ny vahoaka ihany koa no nanosika ny kandida Hery Rajaonarimampiany hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Anikaratsiraka no kandida faharoa nametraka ny antota taratasy ny teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana androany. Mbola misy tsy feno anefa ireo taratasy takina ao anatin'izany ihany koa ny fandoavana ilay antotam-bola 200 tapitrisa ariary izay anoany amin'ny 5 na 9 septambra any voandrotsaka azy ny tenany. Ravirazafa mahenina sy Tahirinena. Mampanano sarotra ireo kandida hafa ny fanangonana ireo antota taratasy takiny HCC amin'ny firotsaka ho fidiana filoham-pirenena. Mbola misy ny taratasy fenona ho an'ny sekretera nasionaly ny antoko Arema Anikaratsiraka na efa teny amin'ny HCC azy ireo solotena ny androany. Tsy mbola resy lahatra ny androtsaka ny vola 200 tapitrisa ariary ihany koa ity kandida ity raha tsy mifarapara noho ny fehim-potoana fametrahany ireo antotany taratasy. Ny antotany taratasy sasany moa zany tsy misoratra ao anatin'ny listany CENI hoe tsy maintsy atao tanana le soratra dia natao machine fa manaraka an'ilay administration moa zany hainareo ihany mety sarotsarotra. Araka ny AI madinidinika zany hoe betsaka ny olona miteny hoe misy sa tsisy le fividianana dia hoy izay hoe aleo amin'ny ora farany dia izy vao apetraka so dia hoe fantatrareo ihany hoe raha vao zavatra miditra ao amin'ny trésor ao sarotsarotra ihany avy eo no mamoaka azy. Ny profesora Ange Andrianarso no nitarika ny iraka nanatra ny antota taratasy firosaka ho fidian'ny kandida ny antoko Arema Anikaratsiraka teny amin'ny HCC ny maraina teo. Izay lafim-baovao politika izay hatrany fanehoana fihetsika tsy matotra ara-pitondrana ny firenena no nasehon'ny fanjakana sy ny ministry ny atitany momba ny fanehoan-kevitra ara-politika ao anaty efitrano ho ny solomam-bahoaka Alain Ratsimazafy androany. Namafisy ny fampirofo mitohaka amin'ny tenda ny zava-nitranga teny amin'ny Andihy Bypass ny alakamisy lasa teo iny. Azero Mainmenjanahary sy Andry Rakotomalala. Ny fanjakana ihany no mamoaka fa tsy maintsy anaty efitrano no toerana ahafahana manao fivoriana politika. Nahagaga ny rehetra nefa ny fihetsika nataon'ny fanjakana nandritra ny hetsika saika ao ataon'ireo antoko politika tetsy amin'ny Andihy Bypass. Ny jaridina nanoloana ny trano saika nivoriana ireo mpitandron'ny filaminana ary nakaton'izy ireo hatramin'ny vavahady. Ity fitondrana ity no fitondrana hafahafa indrindra hoy ny fanazavana. Raha nilazany teo anivon'ny ministerany atany fa azo atao tsara ny atao hoe mampivory anaty efitrano arak'ireny didim-panjakana izay niraisan'ireny
kanefa raha nangataka ny anao an'izay faneho-kevitra anaty efitrano zay ny tety anivon'ny fanoherana andro vitsilasy zay a dia mpitandron'ny filaminana marobe no nanakana ny toerana zay tsy nafahana niditra mihitsy tao anatin'izany toerana ny kasana anaovana an'izay faneho-kevitra ara-politika zay zany no tena mahavarina am'izao fotoana zao ny fomba fandraisan'ny fanjakana fanapaha-kevitra sy ny zavatra mitranga eny akanja rehefa ohatra ka ny eny anivon'ny fanoherana no manaja sy manaraka an'izay toromarika zay omeny ny fitondram-panjakana zay ihany hita zany a fa misy a ilay atsona hoe alako bika tsy tiako tare matoa ny eo anivon'ireo antoko politika indrindra ny manohana an'izao fitondrany zao a dia afaka malalaka tsara am'izay faneho-kevitra ary mivory ao anatina efitrano fa ny ety amin'ny fanoherana kosa de mifanohatra an'izay a amin'ny alalan'ny fampiasana mpitandro filaminana no anehoana an'izay endrika fanakanana amin'ny faneho-kevitra izay mampihefihetsika tsy modely ny mpitondra ankehitriny ho iantrany ny fanazavany izy ireo ihany no mamoaka lalàna sy mandray didy fa izy ireo ihany koa no manitsakitsaka zavatra avoakany sy lazainy fitondrana tsy matotra no misy eto ho iantrany ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazavy. Fa nanao fanambarana omaly ny teo anivon'ny fikambana ny mpamily taksi eto andrenivohitra na ny FTR. Fanambarana izay niompana tamin'ny fiomanana ny fifidianana oben'ny tanàna. Nambaran'izy ireo nandritra izany fa mila fiomanana lavitrezaka ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ary renivohitra Zeromanimenzanahary Tahiriniana. Na dia mbola fifidianana filoham-pirenena aza no resaka mandeha amin'izao dia efa miomana amin'ny fiatrenana fifidianana oben'ny tanàna kosa ny fikambanan'ny taksi eto Antananarivo amin'izao. Tsy niara-bola ihany fa hatramin'ny olona izay hotoanana mandritra izany. Io ny tapaky ny fivoriam-be teo anivony ny fikambanan'ny mpamily taksi eto Antananarivo na ny FTR. Zany hoe zay tsy manana le hoetomanana tonga de mora horaisina fa ao anatin'le finiavana te andraindraikitra de tsy maintsy miara-mientana satria na tiatsika na tsy tiatsika de mbola voafatotra ny resaka ara-bola ny resaka fifidianana eto Madagasikara. De noho izay anton'izay mahatonga anay a manomboka tsy kelikely mba hiaingana miaraka amin'ireo izay mety hifaninana ao anatiny satria ireo hifaninana aminay a mety na androany ary mety na herinandro aloha ary izy vao hiteny hoe hirotsaka izy a izy efa manana ny hoetomanana fa ho anay zany zay tsy manana an'izay tonga de moraisina zay a tsy maintsy fanentana tsy maintsy mandresy lahatra de zay no antony hoe zao zay a de efa manomboka fa anehoanay koa fa zay koa tena vonona fa tsy manao ohatry ny sasany ohatry ny candidat izay hirotsaka filoham-pirenena sasany a tsy fantatra sady tsy hita hoe izy a fa rehefa aveo izy a tonga de mipopotra fotsiny eny hoe vonona indraindraikitra. Fifidianana filoham-pirenena tokoa no resaka amin'izao hoy Clémence Raharniriny saingy tsy kilalao ny fitantanana tanàna ka mila fiomanana lavitrezaka hoy ny fanazavany. Voararany lalàna ny fanotofana tany izany anefa notazana etsy avarabohitra Itosy amin'izao fotoana izao. Tsy mahafantatra ny fisian'io fanotofana io avy eo anivon'ny komuna Itosy raha ny fanadihadina. Raha ny angom-baovao dia olona ambony eto amin'ny firenena no ao ambadika izao fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana ny Antanantohatra ara-panjakana tokony arahina izao. Zeromanimenzanahary sy Andry Rakoto Malalitra. Na valalanina ny maro ny fahitana ity fanotofana tany izay isan'ny goavana indrindra eto avarabohitra Itosy ity. Fitaovana moderna no tazana miasa eto. Mbola lalàna tsy nasipana foana ny fandrarana ny fanotofana tany eto Antananarivo saingy mampametra-panontaniana ny fahitana izao zava-misy izao. Nilazany teo anivon'ny komina etsy Itosy fa taratasy-panjakana mandrara fanotofana tany no voaran'izy ireo hatramin'izao saingy mahagaga ny fahafahan'ny sasany manao izao fanotofana izao. Marina tokoa fa misy ramondreo varabohatra izay an'ny imra izy io fantatra fa misy ny degré mandrarany tsy fanaovana ramble nefa amma imra azy moa de tsy mbola nanome autorisation zay hatramin'izao aloha zany hoe mbola tsy misy autorisation avy taty amin'ny commune zany izy io hatreto aloha hatreto zany tsy mbola misy autorisation izy io tsy afaka ny amantatra zay ao anatiny hoe izy no ao ambadika izy io fa de fantatra fotsiny hoe misy ramble izy io de hatreo aloha ny fantatra fa tsy nanome autorisation zay. Raha ny fanadiadina dia tompona andraikitra ambony eto Analamanga no voatontonona amin'izao fanotofana tany
izay voarara ny lalàna izao. Ny fanangonam-baovao ihany koa no nahafantarana fa tetika asan'ny filoham-pirenena izay nampanantenaina ny Imra no hatsangana eto. Tsy nandalo komina fa azo lazaina fa kompisoroka ny zavamisy raha ny vaovao azo atrandy. Natao an'iza izany ny lalàna? Iza no tsy afaka manao fanotofana tandy dia iza no afaka manao izay tiany atao? Lafim-baovao ny fitaterana kosa indray anaiky ny lehibe ny kooperativa mampitoena Antsirabe sy Antananarivo etsy amin'ny fasan'ny karana fa vitsy ireo fiara-miakatra ty Antananarivo tato anatin'ny 3 andro izay. Tsy marina kosa ny filazana fa niakatra ho 5,900 ny sarandalana nahitsy ho 5,000 ariary izany ka io no miatra hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Andomeratiana sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana. Fiara enimpolo isan'andro eo no miazo ao Antananarivo avy any Antsirabe isan'andro. Nena manodidina ny 5 eo izany tato anatin'ny 3 andro. Vitsy ny mpandeha mijanona miandry ireo mpamonjy lalonana ny ankamaroan'ny fiara. Mangony fotsiny faratsian-dalana ka mampalaina ireo mpitatitra ivezivezy be loatra. Fotoana mihitsy ilay izy ohatry ny saison basse saison haut dia amin'le fidinana iny zany mahatafavoaka zay raha ohatra ka hoe ny amin'ny fasankarana rehetrarehetra ty mantsy tsy voatery hoe Antsirabe ihany fa fiaraha mitantana ny ato ao misy district Anandramasina misy Vakinakaratra dia mitambatra ao daholo zany dia ny totaliny mahita eo amin'ny 20 eo zay amin'le fidinana dia rehefa mebetsaka ny tômôbilina mahita 100 mihoatra na 50 amin'ny 100 na 70 amin'ny 100 izy mantsy ilay raha livida fotsiny tena tsy anina aminy dia indraindray mba miandry an'le mpamonjy lanonana any misy eo amin'ny 50 na 20 raha ny tena tokony izy tokony mahatratra any amin'ny 70 na 50. Nisy ny fampiakarana sarandalana tao anatin'ilay fotoana antsoina hoe haute saison, fotoana fialan-tsasatra mabetsaka ny mpandeha. Ho an'Antsirabe manokana 2 ariary ny sarandalana napetraka tamin'izany. Nidina 5,000 ariary kosa amin'izao fotoana izao raha nipeta-drindrina eny amin'ny toby fiantsonana sy nambaran'ireo mpandeha. 5,000 ihany aloha mba tsy nakarino no ilazany zareo fifanidina ary no zay nefa zay ihany zany firehitra amin'izay dia nataony an'izay ihany androany. Ny tômôbilina vitsivitsy moa mpandeha koatra amin'ny lanon-damina dia ohatra tsy dia be olona loatra na ity. Ratsy ny lalana, ampahandalana kely no namboarina, saingy tsy mateza akory zany ka miverina ho tony teo aloha ihany hoy ny mpamily. Ankoatra io, mampitaraina azy ireo ihany koa ny fisiny mizana tsindrin'ila amin'ny famaroana ireo fiara antsoina hoe plus. Misy ny fanavakavana amin'ny fanaisana fanapahan-kevitra ka miteraka fahasorenana ho azy ireo. Ohatrany hoe vonjy-tavanandro fotsiny tsy tena mahavahan'le olana fa ohatrany atao tip-top anana kely fotsiny eo dia zay. Dia io indray va vetivety dia potika indray le izy. Fa ny plus ohatrany raha ataoko hoe mijanona eny amin'ny baipatra dia mahazo mampijanona eo izy, mahazo mampakatra izy, mahazo mampidina izy. Fa raha vao ny aty amin'ny fasankarana ohatra ny mijanona eny tonga dia forera ny tômôbilina. Lalàna ve tsy natao ampitatitra mitovy nefa dia ray zao ny trajet andehanana ohatra amin'ny Antsirabe Antananarivo zareo mahafaka manao zay tiany atao. Fa zay zany dia tsy afaka. Ny anay nefa neto zany mandeha contrôle ireo papier tamin'ny rehetrarehetra ny lisansa ny assurance rehetrarehetra zany contrôle anaty daholo aloha fa raha tômôbila la visite zany na l'assurance tsy tafavoaka eto zany dia matsoa ny tômôbila tafavoaka atao aminay le vita contrôle efa mazava be tokony ohatran'le soatransa koa zany reto sosavainy reny an-tany fa mivoaka contrôle dia lasa koa reny efa tômôbila roa zao araka ny teniny teo mandeha dia ny anay mijanona moa soatransa tonga dia lasa. Ankoatra izay manao antsoavy ny jerena manokana ny lalana fasan'ny karana ihany koa ny mpitatitra. Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray olona anjatony maro no nisitraka fitsaboana nify maimaim-poana ataona fikambanana iray avy Atsila Réunion izay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Kendrena manokana amin'izany ireo fianakaviana tsy manana fahafahana manamboatra na manala nify tsy ampy ary tsy misy mihitsy nitoana avy amin'ny fanjakana amin'ny fitsaboana nify ka izay no nanosika azy ireo hanampy ny malagasy. Andomeratiana sy Andry Rakotomalala. Mpitsabo nify avy Atsinosy La Réunion telo no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mandray an-tanana ireo mila fitsaboana nify izay saika avy amin'ny fianakaviana sahirana sy tsy manana fahafahana natanteraka izany. Mahita nisy fanaisana andraikitry ny mpitondra fanjakana izy ireo ka izay nanosika azy ho tonga sy an'olo-tanana sy amin'ny manosy mifanakaiky any Madagasikara sy La Réunion. Madagascar où il y a énormément de besoins, il n'y a pas beaucoup d'aide du gouvernement. Donc les gens n'ont pas les moyens des fois de faire leurs extractions. Donc nous on est proche de cette île, on est sensibilisé et donc on vient chaque année à Madagascar. Mpitsabo nify iray mandray an-tanana olona 700. Tsy misy fahafahana mampiasa ireo fitaovana no tsy fisiany herinaratra. Atao amin'ny fomba mampity azy fotsiny zany.
S'il y a un seul dentiste, on a une quarantaine de patients, et s'il y a 3 dentistes, on peut avoir plus de 100 patients. Ça dépend du temps qu'on passe et de la difficulté des dents, parce que des fois on passe beaucoup de temps pour enlever une dent qui est coincée. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'instruments comme dans un cabinet dentaire, donc on fait avec les moyens du bord. Et c'est un peu fatigant parce qu'on est penché, on est debout. Voilà. Efa 13 taona nijoroana ity fikambanana ity. Iaraha miasa amin'ny fikambanana tsy miankina eto Madagasikara. Ankoatra ny fampitaovana, fendohan-draran'izy ireo ihany koa ny fanomezana fitsabony. Tato anatin'ny 2 andro no natanteran'izy ireo izany, ary hetsika efa fanao isan-taona. Lafim-baovao ny fampianarana ambany ny tany ankizy sy ny zaza malagasy miditra an-tsekoly. Miakatra kosa ny tahandreo amialan-darana vokatry ny fahasairanana. Nahazo tombo manokana ireo haray aman-dreny sahirana tao anatina fikambanana tsy miankina iray. Afaka nisitraka fitaovam-pianarana sy hampany amin'ny sara ny fisoratana anarana izy ireo tamin'ity androany ity. Andomeratiana sy Andry Rakoto Malalatrany. Ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana sy Kamboto miisa 500 no afaka hianatra amin'ity taom-pianarana ity. Nahazo fitaovana sy ampahany amin'ny sara ny fisoratana anarana izy ireo anamevanana ny fahasahiranany ray aman-dreny. Nomena fankasitrahana manokana ihany koa ireo ankizy manana naoty ambony, izy ireo izay manodidina ny 770. Tanjona dia ny hoe anome fanomezana ho an'ireo ankizy izay nahazo vokatra tsara. Izay zany no noraisin'ny andretrarehetra zany dia entina manamafy ny fahazotoan'ny ankizy andeha hianatra. Ireo ankizy ireo zany dia ankizy sahirana, zanak'olona tena sahirana tsy manana asa, ary ny ankabeazany dia Kamboty. Fotoana mafy ho an'ny ray aman-dreny ny fampidirana mpianatra. Fotoana tahaka izao no mila hijoroan'ny fanjakana saingy tsy nipoitra izy ireo. Zara aza misy fanampiana tahaka izao. Izy tokony hoe misy loha izao ny fanampiana avy amin'ny fanjakana satria ny fiainana izao fa mihasarotra. Dia tokony hoe izy nefa nikapoaka amin'ny vary ary ity efa ho tafakatra 5 000 mamay be zany e. Dia mbo zara raha mba misy an'ity dia mba mety aminay ilay izy. Hitanao sa mba hoe afaka amin'ny fahasahiranana. Efa hitanao ihany izao ilay fiainana fa sarotra ny ka efa lafo zara raha mba misy ohatr'izao e. Fotoana ohatran'izao mihitsy no tokony handraisan'ny fanjakana anjara amin'ilay vahoaka sahirana. Tsy hita izy loatra amin'izao. Fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina trano nafahan' ireo mpanao asa soa manao ny asa sosialy tahaka izao. Tsy azo atao ambanin-javatra sy tazan'ny-potsiny ny fahasahirana am-bahoaka aka mitarika azy ireo hiasa manoloanjany. Lafim-baovao manodidina ny lalaon'ny nosy kosa indray misongadina ireo atleta malagasy mandray anjara amin'ny lalaon'ny nosy andia ny faraiky amby folo Irozy na Randa Fierson mpibata Fonjamby eo amin'ny sokajy latsaky ny 570 kilao no nanokatra ny medaly volamena voalohany ho an'i Madagasikara anandritra ity lalao ity medaly volamena 3 ihany koa no azo ny Sabrina Andria Mitantso eo amin'ity taranja ity sokajy latsaky ny 770 kilao norombany Eric Andri Antsitoaina ny medaly volamena misa 3 latsaky ny 270 kilao eo amin'ny fibatana Fonjamby hatrany. Efa nahazo medaly volamena ihany koa ny atleta malagasy eo amin'ny taranja judo ho an'ny baskety dia nivoaka mpandresy tamin'ny 2020 no 17 ny ankoay nandritra ny lalao ny fanandrinany tamin'ny Maurice nivoaka mpandresy tamin'ny isa 17 no 12 i Madagasikara manoloana ny Seychelles nandritra ny lalao voalohany izay notanteraina ao amin'ny gymnase Mahamasina norombany Jonathan Raharvel ny medaly volamena teo amin'ny taranja lomano 50 metatra brasa sokajy lehilahy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray manome 27 ora ny masoivo frantsay ialan'izay ireo miaramila mpanonga-panjakana tany amin'ity firenena afrikanina ity nolavin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay anefa izany nanambary la Frantsa fa tsy manam-pahefana hanala ny masoivo frantsay any an-toerana ny miaramila mpanonga-panjakana. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince. Mitaky ny ala masoivo frantsay a Niger, ireo miaramila mpanonga-panjakana mitantany ity firenena ity amin'izao. Manome 27 ora izy ireo ialany masoivo frantsay any an-toerana. Fanapa-kevitra izay nolavy ny Paris avy hatrany, nilaza manko la Frantsa fa tsy manam-pahefana hanao izao fangatahana izao ny miaramila putista. Nanambara ny ministeran'ny raharaham-bahiny nigeriana fa nisany natonga azy ireo handray izao fanapa-kevitra izao ny fandava masoivo frantsay ny fanasana nataon'izy ireo iroso amin'ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana. Namaly ihany koa ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay etsekilany fa ny manam-pahefana voafidy ara-dalàna dia ny filoha Mohamed Bazoum izay nahongana tamin'ny 9 Jolay lasa teo no manam-pahefana hanala masoivo frantsay any an-toerana.
nametraka sazy mavesatra raha toekarena sy arabola Nigény CEDEAO taoriana fanongana mpanjakana natao miaramila ary nandrawana ny fitondrana miaramila ampiasa hery mitampy adiny mba hamerenana filaminana araky ny lalam-pandrenana any an-toerany. Mandefa vatan-dehilahy dimanjato arivo any Niger la France izay anampy ny fitondran'ny filoha Mohamed Bazoum hiady amin'ireo vondrona jihadista. Dia ny vaovao ny maresaka iraisampirenena ihany tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity ankasitrahana fenao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ato ny mazatra moa dia ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News ireo no arahinao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao azo ansotaona io kosa no lohatenin'ny horonan-tsarina amin'izao atolotry ny MBS ho anao amin'ity sabotsy hariva ity ny tenako mametraka ny marapitafa tompoko lasy tompoko vavy.